Miobio an Jehova ry tany rehetra, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Ao koa fantatrareo fa Jehova n'Andriamanitra ary azy isika dia olona sy ondry fiandrina. Ivavaka isika ray malala tsara sy masindrina izay any an-danitro, azonay antoka fa manatrika izao fotoana izao ianao. Izay zanakao ihany koa maniriny mba hahatsapy izany fanatrehana izany, ka hitondra hery ho anay anie ny teny rehetra, ny fanompoana rehetra, ary hakasitrahanao ny avy etỳ aminay, ny avy any aminao rahateo. Efa feno toky izahay fa mitondra fahasoavana ho anay, ko dia taio izao fotoana izao, na ran'i Jesosy Kristy. Amen. Faly miaraba manokana anao amin'ity sabata ity, sabata manokana andraisanao fitahiana, andraisanao tombontsoa manokana, iarahana amin'ny sampana fampelezam-boky eo amin'ny nivon'ny fivondronam-beny Fiangonana Adventista eto amin'ny ranomasimbe Indiana sy ny Fédération Madagasikara afovoany, izay tarihan'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny pastora Raberanto Njatoarilala Tefintsoa, tale misahana ny departemanta ny fampelezam-boky sy fanahy faminaniana eo nivon'ny fivondronam-be ny ranomasimbe Indiana, dia andraisantsika tombontsoa manokana izany ary manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho aminao manokana. Fukeliti
Andray ny soratra masina isika ka hanokatra izany ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 5, andininy 7 sy ny 4. Mpanjaka faharoa toko 5, andininy 7 sy ny 4. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy io tamin'ny tompovaviny: engane mba ho ao aminy mpaminany izay any Samaria ny tompoko, dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany no nilazain'ilay zazavavy avy amin'ny tany Israely. Ovakitsika ihany koa ny Deutéronomie toko 9, andininy 2 tapany 1. Deutéronomie toko 9, andininy 2 tapany 1. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondrany Jehovah Andriamanitra ao anao. Amen. Manasanao hiaraka amiko ao anatin'izao vavaka izao. Hanondrika aloha isika hivavaka. Jehovah tomponay, tsara sy masina indrindra ny an-danitra. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ny fahalebiazana sy ny fahatsarana ianao. Ka tolotra eonao ny dera, ny haja, ny voninahitra. Misaotra no ny famindramponao, ny fitantananao, ny fiainanay tsirairay avy. Ary indrindra izao fotoana manokana izao, ahafahanay miantso ny anaranao, koa na dia mpanompo tsy mendrika ary izahay, dia miantso anao Tompo mba hamela ny loka sy hamindrafo aminay, ho vita fihavanana aminao izahay. Ary indrindra ity fotoana ity, mba ho fotoana mahafinaritra andraisana fitahiana sy fahasoavana avy aminao, amin'ny alalan'ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, dia handray famelombelomana izay ary handray fiovana avy amin'ny fananao masina ihany koa tamin'ny alalan'izany teninao entin'ny mpanomponao izany. Dia aoka hatsapany fanatrehanao ary izahay mandritra izany fotoana rehetra izany, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mialohan'ny hanatazantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia aoka ho vonina eo ampelantanantsika izay efa nomaninao nandritry ny anemana ka ho atolotrao sy ho averinao amin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ary eo anatin'izany ny anaovantsika vavaka manokana fohy dia fohy sekondra vitsivitsy ho amin'izany fanatitra efa nomanintsika izany.
Tantara anankiray no hoentina amintsika amin'ity androany ity. Tantarana vehivavy anankiroa izay avy nirava nivavaka izy ireo dia andeha hody hisakafo. Avy niainy toriteny. Dia tany anaty fiara izy mirahavavy dia nifanontany. Dia ozy izy ilay zandriny, mba henonao ve le toriteny mahakasika ny fanomezana teo iny? Dia namaly ilay zokiny hoe henoko tsara iny. Dia nitseky ilay zokiny, namaly azy. Sady ozy zazà ozy izy tsy nanana fahafahana ny nanome ho an'Andriamanitra tamin'ity sabaty ity. Dia gagagaga ilay zandriny. Fa inona ny antony ozy izy? Satria ity zokiny ity manana asa tsara. Ary ny fiheveran'ilay zandriny azy tsy tokony hanana an'izany olana izany. Dia namaly ilay zokiny. Nanao fandaniana be zaho ozy izy nandritry ny fetin'ny faran'ny taona. Gagagaga ihany ilay zandriny. Ary ny mbola nampiany hoe hitandrina kokoa amin'ny sisa. Dia niteny indray ilay zandriny. Ozy izy hoe zaho ozy izy niatrika fiaikana momba ny fandaniana tamin'ity faran'ny taona ity fa izao natokako aloha ny an'Andriamanitra dia izay avy nampiasa ny sisa. Eo am-piomanana tokoa isika izao amin'ny fetin'ny faran'ny taona. Anahoana ny fihetsika ho tahaka an'ilay zokiny ve? Sa ho tahaka an'ilay zandriny? Andeha ataontsika drafitra manokana sy ampieritreretana tsara ny azo antsika manome ny an'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra. Fa tsy tonga dia laniantsika avy hatrany izay eo am-pelatanantsika. Dia amin'izay fotoana izay isika dia hanolotra amin'ny fahalalan-tanana izay an'Andriamanitra. Ary ho tsarovantsika ny hankalaza ny fetin'ny faran'ny taona ampisaintsainana momba ny fanomezana sy ny fitoriana ny filazantsara. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra o rainay izay ny an-danitra, mankasitraka izahay satria mbola mampatsiahy anay mandrakariva no fa ao anatin'ireo fety izay mety ho lalovanay dia ampatsiahivinao mandrakariva fa tokony ataonay loha laharana mandrakariva ianao sy ny asanao, ny fampelezana ny filazantsara. Ampio izay amin'ity androany ity mba hahatanteraka izany indray ka raha handalo izany faran'ny taona izany izahay dia aoka tsy ho lasa danja ny asa fitoriana izay nankininao aminay tsirairay avy ka ny fanatitra izay haterinay amin'ity androany ity dia mba havita be amin'izany asa izay natokanao anay izany. Amin'ny anaran'i Kristy no hanonanay sy hangatana izany vavaka izany miaraka amin'ny famelan-keloka. Amen.
fitretina daisuvekerira daharuta uamina nifitaiana miarabantsika rakizy amin'ity toroteniny ankizy amin'izao maraina sabata mahafinaritra izao. Tombontsoa lehibe ny andrenesantsika tantara marina ary tantara tena izy izay ho tantaraina amintsika amin'ity andro an'ity. Miarabantsika rakizy aloha e, zay rehetra ankizy any tokantrano any manita mandria faly miarabantsika rehetra ary andomba hitsikitsika satria ny tsika rakizy dia tsy mba vidiana vola. Vola daholo zao fa ny tsika tsy mba vidiana vola kanefa dia manasitrana aretina maro. Misy lehilahy manakaja rakizy, manakaja, manan-karena, manam-boninahitra, manana zay rehetra ilainy fa indrisy rakizy teny anakefatra nanimba amin'ny fiainany. Boka izy, boka. Io mpanjaka io dia mitondra ny lohateny hoe namana ny anarany. Io namana io zany dia boka tanteraka dia hitsitany izay hevitra anasitrana azy. Ankizy nampiasain'Andriamanitra rakizy. Ankizy ny teny tamin'ny vadiny hoe raha makany amin'ny tanin'ny Israely io vadinao io dia misy mpamina any Elisa any anasitrana azy. Tamin'izay rakizy dia ninono ilay vady ny teny'ity tovovavy kely. Tsy tovovavy lehibe tsy 12 taona fa teo amin'ny 10 taona teo. Isika mijery zao ny 10 taona ohatranao mihitsiny, ohatrantsika rakizy. Afaka nampiasain'Andriamanitra io zazakely io nanazava ny momba ny ahatonga nyity mpanjaka malaza ity ho sitrana. Tamin'izay fotoana izay rakizy dia nanaiky ity vadiny mpanjaka namana ity ilaza izany sekrea mampahomby izany. Ary nafinaritra rakizy dia zao nandeha namana ary rehefa nitenenin'ny vadiny izy dia nandeha nanatanteraka niraka. Ajantsika teo ny tantara rakizy. Sitrana aloha namana vokatry ny fienoana ny tenina zazakely anankiray. Misy olona maro be rakizy boka ny fahotana, ao boka ny trosa, boka ny jirama, boka ny ekolazy, boka ny hofatrano. Irahantsika rakizy hivavaka ireny tokantrano ireny. Ny mahafinaritra rakizy ho ampiasain'Andriamanitra tsika io ary ny teniny ankizy dia misy fetraikany be dia be amin'ny tsara any amin'ny ray aman-dreny, any amin'ireo mpiaino antsika indrindrindrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Satria Jesosy mihitsy niteny rakizy, raha tsy tahaka ny zazanareo izy dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy. Ny toetrantsika rakizy mahafinaritra be, mahitsy,
marina ary tena izy zay natonga an' Jesosy nakalesona antsika. Zany tantara zany raka izy zay hitantsika eo amin'ny Mpanjaka 2 toko 5 andininy 7 andeha ovakitsika amaranina zany tantara izany. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy tamin'ny tompony vaviny, enganeka mba ao amin'ny mpaminany zay any Samaria tompoko dia asitrana azy amin'ny abokana izy. Tena sitrany namana. Ny rariana raka izy amin'izao vanim-potoana mazaza antsika izao araroty raka izy ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany. Andriamanitra ny hitantsika raka izy amin'izany toriteny izany. Hivavaka tsika raka izy akopio maso. Jesosy malalo misaotra anao izay nampandrenesinao ny tantara marina, tantara mahomby, tantara mahafinaritra. Misy namana boka be deaibe miaona aminay, indrindra izay ankizy ao an-tokantrano eny ivelany eo amin'ny fiarahamonina, ampio izay ankizy mba hitondra vahaolana avy amin'ny fitarihan'ny fananao masina. Ampiteneno ny vavanay Jesosy io mba hame voninahitra anao, anasitrana olona maro izay tena tsy mahalala anao. Ny rarianay Jesosy io mba ny sitraponao ane, ifeny sitraponay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana hivavaka. Amen. Rehefa malala mamerina ny arahaba izay efa nataon'ireo namana teo aloha amin'izao fotoana izao izay handrenesantsika indrindra ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Maniry koa izay raha maniry mba ho azonareo ny teny ary tsy vitan'ny ho azo fotsiny fa mba ho fiainana izany rehefa tonga ny fotoana izay hiatrehana ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona antsika. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia haintsika rehetra fa mitondra hery ho amin'ny fiainantsika, ny fiainam-panahy indrindra. Kanefa mialoha indrindra ny henoana izany tenin'ny Tompo izany dia andeha isika hiaraka hanondrika ny lohantsika ka hivavaka amin'ity anio ity. Hivavaka isika. Ray malalo, indreto misy zanakao maniry mangetaeta, iaino ny teninao indray satria mila ny teninao izay mba mpitaritarana anay eto amin'ity fiainana izay mandalo ity. Koa meteza ianao handrotsaka indray ny fananao masina mba hahatonga izany teny izany ho feno hery ho an'ny zanakao. Misaotra sady izay ny amin'ny valim-bavaka ary aoka ny fo ny saina ny sofina rehetra hiaino satria ianao no miteny fa ny olombelona kosa aoka ho takona. Anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Rehefa malala manana lohahevitra anankiray isika ny amin'ity toriteny ity. Isaorana ny tompo fa hifarana tokoa mantsy izao ny taona satria efa madiva 2 herinandro eo sisa dia hikatona tanteraka ny taona 2024. Noho izany dia mila indray isika ny tenin'ny tompo mahakasika indrindra izay fiafaran'ny taona izay satria ny fiafaran'ny taona dia fahintsika rehetra fa fotoana indrindra natao tsy hametsivetsona fotsiny ihany fa natao indrindra tonga antsika handinika ny amin'izay atao ao afarafara kely ao. Ao amin'ny bokin'ny Lioka 7:20 eo dia misy ilay teny efa haintsika rehetra mahakasika ireo izay handinika ny amin'ny anaovana zavatra goavana eo amin'ny fiainana. Andeha hitsambikina any amin'ny taona 2024 mantsy isika ka mila mandinika. Dia hoy ny Baiboly amin'ny bokin'ny Lioka manao hoe mipetraka ny olona mandinika mba hahafana maminavina indray ny ho avy sy izay atao rehetra. Ny lohahevitry ny toritentsika dia ny hoe mijery ny lasa amin'ny fo feno fankasitrahana. Mijery ny lasa amin'ny fo feno fankasitrahana ary miditra amin'ny ho avy amin'ny saina feno toky. Averiko indray mandeha. Mijery ny lasa amin'ny fo feno fankasitrahana ary miditra amin'ny ho avy amin'ny saina feno toky indray. Ary ny tantara jerevantsika fohifohy dia ny tantaran'ilay mpanompon'Andriamanitra anisan'ny goavana indrindra ao amin'ny Baiboly ary nanorina indrindra. Andriamanitra moa nanorina fa izy dia anisan'ny hoe fitaovana entin'Andriamanitra hanorina ny fivavahana jodaisma, kristianisma ary mbola malaza ihany koa eo amin'ny fivavahana na ny fivavahana hafa ary izany dia anisan'ny lehibe indrindra izany lehilahy izany dia tsy iza akory izany fa ny mpanompon'Andriamanitra izay antsoina hoe Mosesy. Ary ao amin'ny Deutéronomie 2:30, 2:30, 3:30, 4:30 no andeha hakatsika lesona amin'ity anio ity. Na izany aizanesa anefa toko maromaro izy ireo kanefa tsy ho valapatra be amin'izay isika fa ny lesona lehibe azontsika ho tsoahana kosa no andeha ho tsoahantsika ny amin'izany. Mosesy eo am-piafarany ny tantarany, ny taonany, ny fitina indrindra mahakasika ny momba azy rehetra. Mosesy lehilahy izay mamarana taona tahaka antsika izany zao amarana an'ity taona 2024 ity. Mosesy lehilahy iray mamarana taona fa kosa tsy mamarana fiainana. Ny faran'ny taona fa tsy fiafaran'ny lalana. Faran'ny taona fa tsy fiafaran'ny lalana. Raha lasaranabavy tsy fiafarana ny faran'ny taona fa fotoana fialan-tsasatra kely fotsiny. Io ilay hoe mandinika. Tsy tena hoe miala sasatra ara-bakiteny moa izany fa mandinika ny amin'ny dingana izay atao indray amin'ny ho avy. Ary Mosesy tamin'izany fotoana izany ao amin'ireo toko ireo izay fitipitiantsika ihany ny mahakasika izay dia mijoro anatreny vahoaka, hiteny zavatra amin'ny vahoaka izy. Tsy tahaka ny lehilahy hiafara ny fiainany ho fahatara-tsorana marina satria tsy mahakasika ny fahafatesana ny resaka resantsika ny amin'ny androany fa ho toy ny olona kosa amin'ny mampitarika azy dia mijery ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany sy teo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Izao ny voalaza ao amin'ny Deutéronomie 2:30 ka ny 1:1. Nandeha Mosesy ary niteny tamin'ny Israely rehetra. Miresaka izy, mampianatra, manome tsodrano izy, mampita afatra izy. Izany hoe rehefa hifarana zany ny taonan'i Mosesy, ny androm-piainana mihitsy moa zany raha ny tena marina fa ao antsika dia ny taona, dia izao mbola mila mampita zavatra izy, mampianatra, mbola miaina izy. Na dia efa hifarana aza dia mbola miaina tsara izy ary mampita zavatra sy mitsodrano. Amin'ny teny vahiny ilay tsodrano mitovitovy ny heviny fa nadika hoe tsodrano moa amin'ny teny malagasy fa hoe mibenir, izany hoe manome zavatsoa, maniry zavatsoa ho amin'ny fiainana ao aoriana kely ao izy. Ny zava-dehibe dia ity, tsy rehefa mitsahatra amin'ny asan'Andriamanitra i Mosesy dia hifarana raha teo izany asa izany. Tsy hoe rehefa mijanona ny taona dia hijanona ihany koa ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika fa ny zavatra azo antoka dia izao mbola hitohy izany. Ny azo no mijanona fa Andriamanitra dia mitohy foana ny zavatra izay ataon'izany Andriamanitra tompontsika izany. Ary mahafinaritra izany lesona izany satria andraisantsika lesona lehibe hoe ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra dia fitohizan-javatra. Misy fitsaharana, misy fandinihan-tena saingy mitohy fitohizan-javatra izany. Amin'ny fizarana voalohany dia andeha ho jerevantsika kely ny amin'ilay hoe Mosesy mijery ny lasa, mitodika, manao jery todika Mosesy.
Deutéronomie 2:1 ka ny 9 ka hatramin'ny 9 no misy an'izay tantara kely izay. Dia izao izy ao raha fitipitianina mampatsiahy rehefa nijoro teny an-treny vahoaka Mosesy dia nampatsiahy izy inona ireo zavatra nampatsiahy ivon'ireo ny fanafahana avy any Egypta, ny dibe tany anefitra, ilay lalana lava be izay lasa voatery lasa 7 taona dia nampatsiahy ivony izany ary tsy vitan'izany ihany fa ny zavatra anatin'izay fotoana izay dia nampatsiahy ivony ihany koa ny fandresena, ny fahasairanana izay nisy kanefa voavaha ihany rehefa avy eo dia nampatsiahy ivony Mosesy izany zavatra rehetra izany. Ry hava-malala ao amin'ny Baiboly ny fahatsiarovana, ny fampatsiahivana dia tena hoe acte spirituel na hoe zavatra ara-panahy, asa ara-panahy mihitsy izay ny fampatsiahivana. Ary be da be eo amin'ny Baiboly rehefa miresaka amin'ny zanak'Israely Andriamanitra dia miteny hoe mahatsiarova, mahatsiarova, mahatsiarova. Tadidio ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ary Mosesy dia niteny an'izany ihany koa. Mosesy dia mamelabelatra ny lasa, tsy hoe toy ny zavatra mandeha misosa, tsy hoe toy ny zavatra tsy nisy kilema, fa kosa manamarika fa Andriamanitra dia matoky na dia teo aza ny olana. Ry hava-malala, ny taona izay niainantsika dia tsy voatery ho tonga lafatra, ary azo antoka fa tsy tonga lafatra izany. Fa izao kosa Andriamanitra dia mijanona ho mahatoky. Azontsika hitokiana izy. Ny taona no mety tsy nety, tsy tonga lafatra, fa Andriamanitra kosa dia mijanona ho mahatoky. Constant, izany hoe mitovy foana Andriamanitra, tsy miovaova izany Andriamanitrantsika izany. Ary tamin'ity taona ity dia tian'Andriamanitra ianao raha mba hahatsiaro hoe taiza ho aiza tamin'izany taona izany re, mba tsaronao hoe teto dia tadidiko manokana mihitsy ny fitantan'Andriamanitra ny fiainako, na dia tamin'ny fomba mety heverina ho mety mangingina aza izany. Ny faharoa dia izao, Mosesy mianatra inona izy? Mianatra mampita andraikitra, manao passation. Midika izany fa efa ao anatin'ny fahamatorana ara-panahy tanteraka ity mpitarika, ity mpanompon'Andriamanitra ity. Dia ny teny izy, Deutéronomie 2:7 no misy an'izay teny izay, dia izao ny teny manao hoe mahereza sy mahatanjah. Miresaka amin'ny vahoaka izy, miresaka amin'ny olona manodidina azy izy, miresaka amin'ny mpiara-miasa akaiky aminy izy, dia izay ny teniny hoe mahereza sy mahatanjah. Mosesy manampy an'i Josoa. Tsy misy fahasorana ao amin'ny fahatezerana na mety ngidi-po izany, fa napita fotsiny izay azony nampitaina izy. Tsy misy tahotra ihany koa tao aminy, tsy mipetrapetraka amin'ny zavatra efa nananana izy, na hoe miteriterina amin'ny fahefana izay efa nananana, fa tiany mampita izany. Satria ny fitariana araka ny Baiboly, satria isika moa izany dia mpanompon'Andriamanitra avokoa, ary mila mampita izany amin'ny olona manodidina antsika, dia izao ny fitariana araka ny Baiboly dia fampitana, mampita zavatra, mampita onde positif. Onde positif izany hoe mampita zavatra tsara amin'ny olona fa tsy ny zavatra ratsy no ampitaina. Izay ilay hoe tsy misy fahasorana, tsy misy tahotra, tsy mipetraka fotsiny amin'ny mamanam-pahefana azy, fa mampita zavatra tsara eo amin'ny manodidina. Azo heverina fa hoe zavatra azo ampiarina amin'ny fiainantsika ihany koa izany, satria mifarana ny taona fa ny andraikitra mety hiova ihany koa ny andraikitra, fa izao averintsika indray Andriamanitra mbola miasa amin'ny alalan'ny olona izay ampitanao ny hafatra sy amin'ny alalan'ireo olona manodidina atsika rehetra, amin'ny alalan'ireo olona amin'ny hafa izay akaikintsika izany, na zanaka na olona hafa izany. Ao amin'ilay misampana fampielezan'ny boky dia misy an'ilay fomba fiteny izay manao hoe amin'ny boky anankiray, ny pejy anankiray no mety mihodina, mety lasa ny taona, vita izay ny pejy anankiray, fa mbola tsy vita ny boky, mbola mitohy ny tantara. Mandra-pavita ny ary amin'ny pejy farany dia mbola mitohy ny tantara. Tsy manoratra pejy iray fotsiny Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa manoratra tantara iray manontolo. Hifarana ny taona, fa ny tantarantsika kosa mbola mitohy ary mifaniriana mba ho eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva izany. Ny fahatelo dia ny hoe Mosesy mitso-drano, mitovitovy amin'ilay teo ihany, fa ilay Mosesy teo anatrehany vahoaka dia tso-drano no mipololotra eo am-bavany, mivoaka eo am-bavany, teny manome toromarika ho amin'ny ho avy. Tsy mijery fotsiny lasa izy, mahatsiaro ny nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, fa manome toromarika ihany koa izy
ny amin'ny ho avy. Ahoana no amaranantsika ny taona? Amin'ny fitarainana ve sa amin'ny teny feno finoana? Ilaina mandrakariva izay hoe zavatra pozitif. Zavatra pozitif izay foana ny ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny teny feno finoana, manana finoantsika. Alohan'ny faran'ny taona dia omeo fanomezam-panahy ampitao zavatra tsara amin'ny fomba feno zavatra tsara, feno fankasitrahana ny zavatra tsara apita, satria hitarika zavatra tsara amin'ny ho avy sady izay zavatra izay. Ny fahefatra famaraparanantsika azy dia izao: Mosesy mijery ny ho avy ary manana toko tanteraka amin'ny ho avy. Ao amin'ny Deutéronomie 8:30 dia misy an'izao teny izao manao hoe Jehova mihitsy no handeha eo alohanao. Efa hitany taratra melosady fa amin'ny fotoana ho avy dia Jehova no handeha eo aloha. Tsy manome lalana mora foana mantsy Andriamanitra, tsy hoe milamina foana ny zavatra rehetra, fa izao kosa manome tokony amin'ny fanatrehany, manome tokony amin'ny fisiany foana izy, any manam-pirofo fa hiaraka amintsika foana izany Andriamanitra izany. Ry hava-malala, ho famaranantsika azy dia izao: tsy fantatra izay hitranga amin'ny taona vaovao, mahatonga antsika anxieux zany, lasa mitaintaina ny fiheverana ny ho avy. Fa ny zava-dehibe dia izao: fantaro ary fantatsika hoe iza no mitarika eo alohantsika, iza no miaraka amintsika. Izay no zava-dehibe indrindra. Ary raha nandinika ny lasa isika feno toko satria hitantsika Andriamanitra, raha mibanjina no avy isika dia tokony mbola hihoatra noho izany ny toky anantsika, satria azontsika antoka fa miaraka amintsika tanteraka Andriamanitra. Ry hava-malala, ny faniriana dia izao: mba tsy ho feno zavatra ratsy ny ao an-tsaintsika amin'izao fiaran'ny taona izao, fa atsiaro mandrakariva izay nataon'Andriamanitra tamintsika isika. Ary raha hibanjina no avy isika dia olona feno toky, andeha mipatokiana indray, satria fantany fa Andriamanitra ny eo anoloany, ary tsy vitany eo anoloany fa eo ankilany, ao aoriana, manodidina, miaraka amintsika amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ho aminao anie izany teny izany, ka mba ho feno toky ny taona vaovao izay ho hitsahana, ary ho feno fankasitrahana ianao ny amin'ny taona izay lasa ihany koa. Hivavaka isika hamarana izany tenin'ny Tompo izany sy hamarana izao fotoana izao. Ray tsara sy masinitra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay fa Andriamanitra tsy mba miovaovy ianao. Andriamanitra mahatoky hatramin'izay ankehitriny ary ho mandrakizay. Raha io aoka ho tadidiny mandrakariva ny nataonao tamin'ny lasany rehetra, ka tonga anay feno fisaorana izany, feno fankasitrahana izany Andriamanitra, ka mba ho feno fifaliana ny fiainanay. Ho avy ihany koa anefa ity ny taona vaovao izay ho hitsahana. Maniry izahay mba ho hita taratra eo amin'ny fiainanay ianao ilay Andriamanitra mahagaga, mitantana, mivimbina, misakelika, miloloha akory raha ilaina izany misy fotoana, dia mpanompo tsy mendrika azy izahay, satria Andriamanitra tianay ianao. Ka aoka izay Andriamanitra mba ho feno tokondrainy amin'ny ho avy. Ny fiainanay rehetra ankilinay aminao, ary mino izahay fa ny mpanatrika izao fandaran'izao rehetra dia mba hanao anao ho tokony ho heriny ny amin'ny zavatra rehetra izay atao. Aoka ho azonay antoka ny valim-bavaka avy aminao, satria Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mitsinjo anay hatreto, ka hatrany amin'ny tanjona tianao hahatongavanay dia ny fiainana mandrakizay izany. Tononona ny vavaka, irina, angatahana no Kristy ilay maty, nisorana eto amin'ny hazo fijaliana, ary antoka ny fahavelomanay mandrakizay. Amen.